raha ho an'ny Madagasikara dia hatomboka amin'ny fampirantiana sary ny fanamarihana ny niverenan'ny fahaleovantenan'i ho an'ny Inde tsy hijanona eto ampovoan-tany ihany ny hetsika fanamarihana sy ny fandaharam-potoana samihafa ifanomanana fa hitoetra any amin'ny faritra hafa izany rehetra izany. Feno 70 taona katroka ny 12 aogositra ho avy izao ny fahaleovantenan'i Inde entina kalazana izany ny gouvernemanta indiana dia manomana hetsika maro ao Inde sy ivelan'ity firenena ity ho an'ny eto Madagasikara manokana dia maro ny hetsika ho tondrosaina isantatra izany ny fampirantiana sary izay ho tondrosaina ny 17 ka hatramin'ny 20 ny volana aogositra ao amin'ny efitrano izany Rabesahala ao amin'ny trano famakiam-boky nasionaly. Isy ihany koa ny 20 aogositra ho avy izao majanga ny seho izay tanterahany tarika Madhya Pradesh mpandiny enti-parazana avy any Maharashtra any Inde. Mankalaza ny fa 70 taona nahazoany Inde ny fahaleovantena Inde. Mankalaza izany ny gouvernementan'i Inde ny mponina indiana tsy any Inde ihany ankalazana izany fa manerana izao tontolo izao. Ho an'ny eto Madagasikara manokana dia mikarakara hetsika anankiroa ny ambasadin'i Inde amin'ity volana aogositra ity misy ny fampirantiana sary fampirantiana momba ny kolotsaina indiana izay atao amin'ny biblioteka nasionala ny 17 ka hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao. Misy ihany koa ny danse folklorika, danse indiana izay maneho ny resaka fiainana any ambanivohitra ny Inde ho aseho ao anatin'ny danse izay ho atao eto Antananarivo ary misy ihany koa moa izany ny danse izay ho atao any Majunga ko manasa antsika rehetra zany anatrika izany misokatra ho an'ny besin'ny maro izany fampirantiana sary sy ny danse indiana izany. Marina fa ankalazaina hatramin'ny volana aogositra 20 sy 20 ny fa 70 taona ny fahaleovantenan'i Inde.